Eksodosy toko fahaenina amby folo. Ary tamin'ny andro 5 tamin'ny volana 2 taorian'ny alany tany amin'ny tany Egipta, dia nifindra ny ala tao Elima ny fiangonana, dia ny zanak'Israely rehetra ka nakany amin'ny efitra Sina izay eo anelanelan'ny Elima sy Sinay. Dia nymonomonina tamin'ny Mosesy sy Arona tany anefitra ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra ka nanao taminy hoe: inay anie izahay mba maty ny tanan'i Jehovah tany amin'ny tany Egipta raha nipetraka teo anilan'ny fandrahoan-kena ka nihinan-kanina ho voky. Fa nitondranay nivoaka ao aty anefitra ianareo ahafaty mosary izao fiangonana rehetra izao. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: indro izaho handatsaka mofo avy any an-danitra ho anareo, dia hivoaka ny olona ka hanangona izay sahaza hohaniny isan'andro, izahako toetra azy, na andeha manaraka ny lalako izy na tsy. Ary raha mby amin'ny andro 9 dia amboariny izay azony, ary isy indroa toraka izay angoniny isan'andro. Ary hoy Mosesy sy Arona tamin'ny zanak'Israely rehetra: anio hariva dia ho fantatrareo fa Jehovah no nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Ary raha ampitso maraina dia ho hitanareo ny voninahitry Jehovah, fa efa reny ny fimonomonona anareo tamin'i Jehovah. Fa izahay moa no inona no imonomonona anareo? Ary ho koa Mosesy: ho hitanareo izany raha omeny Jehovah hena hohanina ianareo anio hariva, ary mofo avoky raha ampitso maraina. Fa efa reny Jehovah ny fimonomonona anareo izay nimonomonona anareo taminy. Fa izahay moa no inona? Tsy izahay no imonomonona anareo, fa Jehovah. Ary hoy Mosesy tamin'ny Arona: lazao amin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra hoe: manantona eo anatrehan'i Jehovah, fa efa reny ny fimonomonona anareo. Ary raha Arona mbola niteny tamin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra dia nijery nanatrika ny efitra izy ireo, ka indro ny voninahitry Jehovah niseho teo amin'ny rahona. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe: efa reko ny fimonomonona ny zanak'Israely, ko mitenena aminy hoe: anio hariva dia hihinan-kena ianareo. Ary raha ampitso maraina kosa dia ho voky mofo ianareo, ka dia ho fantatrareo fa izany Jehovah Andriamanitrareo. Ary noho ny hariva dia niakatra ny papelika ka rakotra azy ny toby. Ary noho ny maraina dia nisy ando manodidina ny toby. Ary noho ny ala ny ando dia indro nisy zava-madinika boribory teny amin'ny efitra, madinika toy ny fanala amin'ny tany. Ary rehefa hitan'ny zanak'Israely izany dia nifanontany hoe izy: inona tony? Satria tsy fantany ireny. Dia hoy Mosesy taminy: itony no mofo izay nomeny Jehovah ho fihinanareo. Izao ny teny izay nandidiany Jehovah: samia manangona azy ianareo arak'izay tokony ho laninareo avy, dia irany vata homera avy ho amin'ny isan'olona araka ny isanareo. Samia mitondra ianareo rehetra ho an'izay ao andainy avy. Dia nanao izany ny zanak'Israely, ka samy nanangona, ny sasany nanangona be ary ny sasany kosa kely. Ary raha nafatra ny tamin'ny vata homera izany dia tsy nanana amby ny nanangona be, ary ny nanangona kely tsy nanana ny tsy ampy. Samy nanangona arak'izay fihinany avy izy. Ary hoy Mosesy taminy: aza misy mamela sisa ho tramaraina. Kanefa tsy mba nanaraka ny tenin'i Mosesy izy, fa namela sisa ho tramaraina ihany ny olona sasany. Dia niteraka olotra izany ka maimbo, ary dia tezitra tamin'ny olona Mosesy. Ary nanangona ny mana isa maraina ny olona, dia samy arak'izay fihinany avy. Ary noho ny nafana ny andro dia levona ireny.
ary nohony tamin'ny andro fahaenina dia nanangona avy sasaka noho ny isan'andro ny olona, dia indroany vata homera ho an'ny isan'olona avy, dia avy ny lohan'ny fiangonana ka nanambara tamin'i Mosesy. Ary hoy Mosesy taminy: izao no lazain'i Jehova, raha ampitso dia tena andro fitsaharana masina ho an'i Jehova, koa manendasa izay endasinareo, ary mahandroa izay andrahoinareo, ary izay sisa rehetra dia avelao ho anareo ho tehirizina ho tramaraina. Dia namela izany ho tramaraina izy araka izay nandidiny Mosesy, ary tsy mba maimbo na niteraka olotra izany. Ary hoy Mosesy: hano ireny anio, fa sabata ho an'i Jehova anio, ka anio no tsy ahitanareo azy any an-tsaha. Henemana no hanangonanareo azy, fa sabata ny andro fahafito, ka dia tsy hisy amin'izany. Ary nohony tamin'ny andro fahafito dia nisy olona nivoaka hanangona, fa tsy nahita na dia kely akory aza. Ary hoy Jehova tamin'i Mosesy: mandra-pahoviana no andavanareo tsy hitandrina ny didiko sy ny lalako. Saino fa Jehova no nanome anareo ny sabata, koa izany no hanomezany anareo mofo ampy ho indroa andro amin'ny andro fahaenina. Samia mitoetra eo amin'ny fitoerany avy ianareo, ka aoka tsy hisy hiala amin'ny fitoerany amin'ny andro fahafito. Dia nitsahatra ny olona tamin'ny andro fahafito. Ary ny anarany dia nataon'ny taranak'Israely hoe mana, ary tahaka ny voan-drafy izy sady fotsy, ary ny fanandramana azy dia tahaka ny mofo misy tantely. Ary hoy Mosesy: izao ny teny izay nandidiny Jehova: analao eran'ny vata homera izy ho tehirizina hatramin'ny taranaka ireo faramandimby, mba ho hitany ny mofo izay nampihinaniko anareo tany anefitra raha nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Ary hoy Mosesy tamin'ny Arona: maka vilany ka asiomana eran'ny vata homera eo anatiny, dia apetrao eo anatrehan'i Jehova mba ho tehirizina hatramin'ny taranaka ireo faramandimby. Ary araka izay nandidiny Jehova any Mosesy no nametrahany Arona izany teo anatrehan'ny vavolombelona mba ho tehirizina. Ary ny zanak'Israely nihinana mana mandritry ny 4 taona mandra-pahatonga ny tany amin'izay tany misy monina. Eny, mana no nohaniny mandra-pahatonga ny tany amin'ny sisin'ny tany Kanana. Ary ny homera dia ampahafolo ny vata efaha.